Ravina malala amin'ny tare miramirana no azontsika miona toy izao indray, azontsika miaina ny ten'Andriamanitra, azontsika sakafo mpanakoha hoentsika ivelona amin'ity andro meny tompantsika ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, hanafana antsika amin'izao mpiarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Somaro 10 septambra 2022 imanjina antsika ny olevitra hoe velon'ny finoana ny tompo. Andeha ry havana sy dera sy akalaza ary mevonazon'Andriamanitra isika. Aminao Jehovah nanandratako ny fanahiko. Andriamanitra ianao ny tikiko, aoka tsy menatra aho. Aoka tsy faliany fahavaloko aho. Eny tsy somenatra zetra miandry ianao, fa zay mivadika foana no menatra. Ampahafantary lalanao Jehovah, ampianariny sitrakao aho. Amen. Vavaka isika. Ry Jehovah tompo Andriamanitra io, Andriamanitra ny manan-kare-pahasoavana sy fahasambarana ianao, fa mahay mampiaiky ny olona rehetra ny famonjena ataonao no serinao. Misaotra sy midera ary mankalaza na arinao masina izay tompo anao izany, satria mendrika loatra ho anao izany. Mivavaka aminao izahay, mpanota mahatra, koa mangataka amin'ny famoram-ponao, mamindra fo aminay ary mamela ny alokay. Hafao izahay, fa ny fananao masina izahay nazavanay ny amin'ny fanambarany teninao, fa mila velona amin'ny finoana izahay, dia ny fonona anao Jesosy Kristy. Koa aminarinao Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay ny vavakay. Amen. Ny fiainao antsika amin'ny tionty ry havana malala dia hitanao ny epistila soratao Paoly ny Romanina. Romanina 4 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika fa efa azon'i Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinan'i Abrahama dia misy ireharehany ihany, nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Ary ho an'izay miasa dia tsy sainy ho fahasoavana ny karama fa ho trosa.
fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finono no isainy ho fahamarinana. dia arak'izany koa ny ilazany Davida fa sambatra ny olona izay isainy Jehovah fahamarinana tsy amin'ny asa hoe sambara izay voavela ny elony tsy voasarona ny fahotany, sambara izay olona tsy isainy Jehovah eloka. Koa izany fahasambarana izany moa any voafora ihany va sa any tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no nisainy ho fahamarinana ny Abrahama. Ary ahoana no nanisany izany? Tamin'izy efa voafora va sa fony izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory fa fony izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana dia noraisiny tomboka sehin'ny fahamarinana amin'ny finoana izay nanana ny fony izy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy na dia ny tsy voafora azy, mba isaina ho an'ireny ny fahamarinana. Ary ho an'iray ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny dian'ny finoany Abrahama razantsika koa, izay nanana ny fony izy tsy mbola voafora. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy anao. Nofinaina vakina tamintsika teo ka enitsika ny Romanina 4:1-12 fampianarana soratan'i Paoly ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra maimam-poana ny mino an Kristy. Ka inona ny tanjony ambarany amintsika? Mpino mandray andraikitra sy miasa. Zany ry havana, azo tiantsika amin'izany zany tenin'Andriamanitra zany. Ka inona ny tokony atao? Mahatoky ny tenin'Andriamanitra. Mahatoky ny tenin'Andriamanitra. Ampatsiavin'ny mpino ao amin'ny fiangonana ny finoan'i Abrahama. Ary Abrahama nino ka nisaina ho fahamarinana izany. No marinina noho ny finoana i Abrahama, fa tsy no marinina noho ny asa nataony. Ny hoe mino dia mahatoky no anisan'ny heviny. Natoky tanteraka ny teny lazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ka nietsika sy niasa ary nandray andraikitra mba ho rain'ny firenena maro. Noho ny finoany no nialany tany Ora any Kalde ho any Kanana, tany tsy mbola fantany. Ary finoana vokatry ny fahatokina ny teny lazain'Andriamanitra tamin'izany. Koa aza miasa na mandray andraikitra noho ny ampi-po ateraky ny teny mandrisika sy mandromboka na mandokadokantsika, fa noho ny tenin'Andriamanitra izay raisantsika antson'i Kristy sy orenana amin'ny finoana. Zany ry havana. Ny mpino mandray andraikitra sy miasa dia zao misitraka fahasoavana sy asambarana. Ary ho an'izay miasa dia tsy isainy ho fahasoavana ny karama fahatrosa. Ny karama ry havana dia tsy maintsy alohan'ny mpampiasa mipiasa. Ararana zany. Ny karaman'izay no karamainao, aoka tsy toetra aminao milokalina. Anana mipiasa trosa ny mpampiasa raha tsy mandoa an'izany. Fanomezana maimam-poana vokatry ny finoanan'i Jesosy Kristy kosa ry havana ny fahasoavana, fa tsy karama vokatry ny asa na ezaka natao. Fahasoavana no hanamarinana maimam-poana izay mino, na dia tsy mendrika aza izy. No hamarinana ka tonga sambatra, satria sambatra ny olona izay voavela eloka. Zany ry havana. Sainy zany tinio zany ho voninahitr'Andriamanitra rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'ny mpino mandray andraikitra sy miasa, fa mila mahatoky ny teninao Andriamanitra ny mpino, mba hisitrahana fahasoavana sy fahasambarana. Mivavaka izay Tompo, mampihereza ny finoana ny mpitsabo marary, ka anehoany fa Jesosy Kristy ny mpamonjy ary mpanasitrana maindrindra. Koa sitrany Tompo ireo marary rehetra mila ny vavakay. Vavakanao izay ny hitasianao anay tsirairay koa eo amin'ny sehatra misy anay, ka hijoro vavolombelonao marina sy mpanompo mahatoky ny teninao sy haitianao, ka hianatsoa ny tokantrano, ny fiarahamonina, ny firenena, ny fiangonana misy anay. Jesosy, atanjaro azo paoriny, toandro eo marivo sikolona, ireo sahirana, vonjeo arovo izay amin'ny teo zavatra misy amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsonjovo ireo any am-pikatrano, mitahena amin'ny fiazakazana, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny fikasana tsara rehetra. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany vavaka izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianarana keo manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etsy an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mihony an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy
fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fitondrariavana litsodrana totra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho. Ary aza mierikerika foana fa izaho n'Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao mitanaka avy any amin'ny fahamarinako aho. Amen. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.